namana dia izay tia amin'ny fotoana rehetra ka miseho piraita-po izy amin'ny fahoriana. Oabolana fa 17 ny andininy fa 17. Izavy moa ireo no namako, ary iza kosa no namanao? Ahoana kosa no avalitsika aminy hoe namaniza moa aho ary namanizy ianao? Manampy antsika amin'ny fahatakarana ny afatra an'io ny fanoharana nataon'i Jesosy ny amin'ny Samaritana tsara fanahy. Hoy Jesosy tamin'ilay mpampiana-talàna, iza moa amin'izy 3 lahy no heverinao naman'ilay azon-jiolahy? Dia hoy izy, ilay niantra azy. Hoy Jesosy taminy, mandeha any ianao ka mba manaova toy izany koa. Raha tiana ny ho namany mila vonjy dia tsy maintsy misy hetsika mivantana atao. Araka izany, ireto manaraka ireto no nosinganiny momba ny tsara ho fantatra sady tsara laitaka raha tiantsika ny antsoina hoe namana na tena sakaiza. Miaino ny fitaraina ny hafa, mampahery ny hafa amin'ny fotoan-tsarotra, manintsy ampitiavana ny fahadiso-kevitry ny hafa, manohana mivantana sy manampy ireo mila vonjy. Ahoana ny fomba tsotra piarana izany? Andeha atombontsika ao an-trano satria samy mila fanampiana na fanohanana avy amiko sy aminao ireo ankohonana misy antsika ireo. Mety ho i dada no mila fanampiana na i neny, na koa ny zanaka, zoky, zandry sy ny sisa. Tsy fihetsepo fotsiny akory ny fitiavana fa hetsika sy fandraisana andraikitra. Fa hoy Jesosy, mandeha any ianao ka mba manaova toy izany koa. Jesosy, tsy nataonao hoe mpanompo intsony zahay fa sakaiza, koa tario amin'ny fitiavanao. Amen.